Fampiarabana ty Mentanjombato 9 janoary eny amby 24 efa vonona ny fandraisana antsona ny rehetra irahina sy fety knapmad nahazo toilette générale vaovao niverina ny asa avy hatrany ireo mpiasa dinika ho fanavaozana ny firenena tanjona ny any analaram-panorenana teny irana ny farany taona eny amby 24 manatitra ny fiarabana tompoko lasy tompoko vavy tonga soa ato anatin'ny fotoanan'ny fampahalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra MBS manasana ampanajany izay anaraka ny fampahalalam-baovao hatramin'ny farantsy mitaky ampitonina tsy misy teritery ny famoahana ny didim-pitsarana mahakasika ny raharam-pifidianana teto Antananarivo renivohitra ny mandatera ny kandida Ravalomanana Tojo Andriamorasata Julien izay administrateur civil miteraka resabe sy tsaho ary tebiteby ho an'ny maro ny fahangina ny tiraraha ity amin'izao fotoana izao ka tokony andraisana fanapahan-kevitra hoy ny fanamariana tsy antera nefa ny fangatahana hoy ny fanamafisana fa miantso ny fitsarana anao ny asany ampaitsina araky ny rarina sy tsy misy tsindry sy fiandanina ny antsiprian'izay tateriny andro miaratina eo amin'ny sarisindrantsariny Mathieu Princy Ny 7 novambra lasa tono ny akatra teny amin'ny fitsarana tapony ny raha mampifanolana ny candidat ben'ny tanàna teto Antananarivo renivohitra manoloana ireo tsy fanarandalana maro tamin'ny fifidianana natao ny 12 desambra 2024 ireo volana sy tapany atsiaoriny ny akarana teny amin'ny fitsarana tsy misy toy ny momba ity raharaha ity na dia efa nilaza aza ny mpitsara tamin'izany fa hiverina andinika ny raharaha ary mbola tsy voafaritra ny fotoana tanteran'izany elaka miteraka tsao resabe sy tebiteby amin'ny maro ny momba izany hoy ny mandataire ny candidat Ravalomanana Tojo androany ny anton'le report moa conseil d'état nanao an'iny mba ahafany nandinika an'izy angambany fa somary efa aminay somary efa ela ihany miteraka ozy amin'ny teny frantsay hoe suspicion spéculation rumeur mitsao zany fanontaniana samihafa mampitebiteby le izy tsy fantatra tsony ahoana fipetrana rehefa misy miteny mihitsy ary fa hoe isy PDS wapetraka izay nangamba aloha mino fa tsy mifanjakana metraka an'izany aloha zany zao satria tsy maintsy miandry no didim-pitsarana io tsika fanjakana zay mametraka ny état de droit no iveriko fa zay no izy amin'izao fotoana zao état de droit mantsy dia le fanjakana manaja ny lalam-panorenana manaja ny lalàna manaja ny didim-pitondrana misy amin'izao fotoana zao manaja ny fanarana RSA-pirenena mikasika ny zon'olombelona sy ny fahalalana fototra zany atao état de droit ka no everiko fa tsy ny fanjakana amin'izao fotoana io zay atao hoe mametraka an'izay état de droit zay no ametraka PDS mialohan'ny voan'le conseil le didim-pitsarana amin'ny conseil d'état takina araka izany amohan'ny didim-pitsarana momba ity raharaha ity tsy andraisana fanapahan-kevitra tsy manaraka ny lalàna raha ny feo mandeha amin'izao fotoana izao matokony fitsarana tanteraka izy ireo ary tsy antery ny fangatahana hoy ny fanamafisana saingy miantso ny fitsarana izy ireo anao ny asam-pahitsiana araka ny rariny sy tsy misy tsindry na fiandanina tsy sanatria manery akory zay tsy manery mihitsy zay tsy manao pression fa araky ny tenin'ny président Marc Ravalomanana dia matokony fitsarana zay matokony fitsarana amin'izay mba tsy andany amin'izany amin'izy moa zany mba tsy handray pression avy any amin'ny samihafa zany fa mba hitsara anatin'ny tsy momba ny atsy momba ny aroa amin'ny ara-dalàna moa zany zay mba andrasanay amin'ny conseil d'état manizingizina ny amin'ireo fantokian-dalàna alabato fanodikodinana ny safidim-bahoaka nandritra ny fifidianana izy ireo anisany mahatonga ny fitoriana ny fampiasana ny fahefana sy ny fitaovam-panjakana ny fomba fanaovana ordonnance nampiasain'ny miaramila sy ny zandary mangany fotsiny osika samihafa dia anisan'izany moa zany hitanao reo le fitaterana mpifidy avy any amin'ny commune périphérique ifidy Antananarivo renivohitra nefa tsy anatin'ny fokotany ohatr'izay koa fitaterana an'ireny miaramila gendarme reny ifidy nefany tsy anaty fokotany ary mifidy anaty bureau de vote maro samihafa tsy ivoko ihany koa ny tamin'izany ny filohan'ny république teo aloha dia mizara ny fananam-panjakana moa zany ny ressources de l'état amin'ireo ny PPN reny anatin'ny pleine campagne anatin'ny tena hoe campagne électorale tsy ivoko ihany koa fa tamin'iny fifidianana iny nahagaga mihitsy fa dia nisokafany siany moa zany le liste efa arrêté tamin'ny mois de mai 2024 sokafany tamin'ny mois d'octobre tsara atao mihitsy zany amin'ny lalàna aloha ary tamin'iny moa zany nafana napiditra eo amin'ny 30 000 électeurs zany tanaty liste mpifidianana nilana ordonnance falsifiée irrégulière zay ny lazako azy any ordonnance tsy manara-dalàna ary fenosoka miala tsiny fa tena firaisana tsikomakoma tamin'ny chef fokotany le izy sasasasany
miaraka amin'ny tribunal de première instance na tonga an'ireny zavatra eny. Tanatin'iny koa zany no nahitana mpifidy maromaro tanaty lisam-pividana tanaty l'opération d'ordonnance, mpifidy zay tsy fantatra ny reniny, tsisy adresy ihany koa ny reniny, dia nefa tafiditra anaty le lisam-pividana zany zay tsy kombakomba ihany koa miaraka amin'ny centre informatique tany amin'ny région zany araka ny nataony ny fanaraha-maso nataony moa zany. Ankoatra io, nitondra fanazavana makasika ny fanendrena samihafa eto amin'ny firenena ankehitriny ity mpikambana anatin'ny bureau politika Tima ity. Nasiany resaka manokana tamin'izany ny momba ireo lehibe ny faritra. Tiako tsahivana iny fa ny atoko Tima dia nanampy PDB tamin'ny fametrahana io fitondrana io zany aloha. Ary anisan'ny zany ZZ zany tena ny tanora Tima anisan'ny be indrindra tao Ary ny Tima tena nitolona efa nanomboka ny taona maromaro manampy ny fitondrana io, zay manoana ny fitondrana io. Marina tokoa fa nisy ny appel d'offre ouvert nataon'ny fanjakana mikasika ny fanena chef de région, directeur régionaux sy ny sisa. Mbola tsy ao aloha zay hatramin'izao. Angamba mino fa mbola tsy fotoana ny angamba zany. Fantatra koa le fahasaran'le fanjakana amin'le mety misy manodidina koa manana ny fomba fijeriny samihafa fa zay dia matoky. Fa mba te handray anjara koa zany tiako Madagasikara manana teknisana mikasika an'izany amin'ireny fanendrena samihafa ireny. Raha tsy aivina, kandida miisa efatra no nametraka fitoriana tamin'ny tsy fanaran-dalàna nataon'ny kandida Nirmara ary Lalala Manantsoa tamin'ny fifidianana ben'ny tanàna natao teto Antananarivo renivohitra ny 20 Desambra 2022 dia ny kandida ny Tima Ravalomanana Tojo, ny any mouvement Gasikara Ndrina Razanamasy ary ny kandida Titanindrazana Razafonjoelina Tahiny. Samy nolavina avokoa ny fitoriana napetraka izy ireo ny 15 Janoary 2022 ka tsy nampiova ny bovoka-pifidianana izay nivoaka ny 17 Janoary 2022. Tsy nijana teo fa nampiakatra ny Rara ny kandida Ravalomanana Tojo ka io naveriny fitsarana hodiny ihany indray taoriny akara ny Rara teny amin'ny fitsarana tapony ny 17 Novambra 2022 lasa teo. Raha iverinana, nandresy tamin'ny sambato 13 afaingo 420 isanjato iary Lalala Manantsoa avy amin'ny Irmara, raha 13 faingo 420 isanjato ny sambato azo ny kandida Ravalomanana Tojo. Andrasan'ny maro fatratra amin'izao kosa ny fanapakevitry ny fitsarana mety ampitsimbatika na tsy ny voka-pifidianana. Fa efa vonina ny fikarakarana mikasika ny fampiarabanana hatratra ny taona 2024 izay taony ny antoko tiky Madagasikara sy ny filoha Marc Ravalomanana ao amin'ny Magrotantsombato ho an'ny Rampitso. Misy ny lamina napetraka andrindranana ny fotoana rehetra ao anatin'ny filaminana sy ny firaisankiny. Manamafy ny antso sy ny fanentanana ny rehetra ho avy anatrika izany ny sekretera jeneraly ny antoko Tima Rina Randriamasinoro tato bovao ny Ando Miaratina eo amin'ny sary sindatsariny tahiriny aina. Araka ny hitantsika amin'ny sary, efa vonina tanteraka ny toerana ety amin'ny Magrotantsombato, andray ny lalonana fifampiarabanana tratry ny taona Rampitso Sabotsy. Tao anatin'ny fanomanana ny mpikarakara rehetra androany, andrindrana amin'ny atsaka ny sandava ny fotoana rehetra. Pikatroka manodidina ny 5,000 alina no andrasana ho avy ety an-toerana. Anomboka amin'ny 7 maraina ny fotoana ka amin'ny 7 sasany dia fisokatra ny vavahady ahafana mandrindra ny fidirana ampilaminana. Misy ny fandaminana petraka ho amin'izany. Zany ny fanomanana ekipa rehetra ho amin'ny fetitsika fiaravana ny filohan'ny politika Madagasikara, fiaravana tsika maneto ny filoha rehetra sy ny fanohana ny politika Madagasikara sy ny fiaravana eo amin'ny ray alina eo isika no avy eto. Izany dia mila manaraka ny fandaminana ny tsirairay avy amin'ny 7 fanolohan'ny fotoana avalo atoko sasany defa afaka misokatra ny varana dia afaka miditra tsikelikelytsika amafisina fa izay olona manana ny éducation na manana vatra izay ihany no afaka manantona ny sakafo evo fa ny fotoana dia afaka atrehan'ny rehetra dia manantenatsika rehetra ao anatin'ny firaisankina ary natateraka izany fety fampiaravana izay ataony Madagasikara izay amin'ny fariana sy ny
tsy ho an'ny antokotiako i Madagasikara ihany na ny mpikambana tia maherery ny fifampiarabana rampitso eny Tanjombato fa misokatra ho an'ny rehetra na izany olon-tsotra na ny mpanohana ny filoha ravalomanana marika hatramin'izay toy ny KMMR, ny HPR, ny K25 sy ny sisa. Antsony araka izany rehetra ho avy anatrika ity fotoan-dehibe rampitso sabotsy ity. Entanina ny tsirairay anaraka ireo fepetra napetraka toy ny fanarana ireo fepetra fiarovana amin'ny fiparitahany aretina toy ny fanaovana arivava, ny fanasana tanana eo ampidirana. Amafisina ihany koa fa mitondra fitaovam-pihinanana izay rehetra manana ny badra. Anomboka amin'ny 7 ora maraina ny fotoana ka amin'ny 7 ora sy sasany maraina dia fisokatra ny vavahady. Lafim-baovao afa tanteraka kosa indray taona stratezika ny 2024 ho an'ny ministera ny fanavaozana ho fanatanterahana ny fikonandro nasionaly miainga avy ny ifotony ka hatrany amin'ny sehatra nasionaly ho fanavaozana lalina ny republika sy ny fomba fitondrana ny firenena. Ifototra amin'ny fandraisana anjara ny rehetra izany fionana tary ny FFKM izany kanefa tsy sakana amin'ny fandraisana anjara nireo fiangonana zandriny sy ireo ray aman-dreny ara-drazana amin'ny dinika. Ilaina hoy ny minisym-panjakana Hanitra Razafy Manantsoa ny amerenana ny hasy ny fanjakana ny fanalefana ny elanelana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka ary ny fanamafisana fa avy amin'ny vahoaka ny fahefana. Narcisy Razafy sy Tahirinaina no mitatitra ny Antsipriam-baovao. Lara-pamiana amin'ny titaona 2024 ny fanatanterahana ny fikonandro nasionaly izay miainga avy ny fotony ka miakatra hatrany amin'ny sehatra nasionaly. Toerana 10 no nanaovana fidinana ifotony hatreto ny hainoana mivantana ireo olana tena mahazo ny vahoaka. Araka ny fanazavana hita mazava fa marary ny vahoaka saig tsy tokony hijanona amin'ny fitarainana fa mila mandroso vahaolana ireo mpandray anjara amin'ny fikonandro. Tanjony ity dingana ity ny fanovana ny fomba fisainana sy ny fomba fitondrana ny firenena amin'ny alalan'ny fandraisana anjara mivelatra andraisany rehetra anjara. Fikonandro iombona ny vahoaka ny fiarahamonim-pirenena no atao sy ny fanapahan-kevitra rehetra dia tsy maintsy mivoaka ao anatin'ity dinika nasionaly ity. Ny resaka hoe concertation tsy midika hoe refondation, matetika zany mieritreritra hoe refondation tonga dia mira avy hatrany concertation. Ny concertation ny fikonandro dia singa lehibe anankiray entina manao fanavaozana. Ny ministera-panjakana dia tsy isahana fotsiny ny fikonandrom-pirenena fa misahana ny zavatra hafa ihany koa satria be dia be ny zavatra tokony ovaina eto amin'ity fanjakana eto amin'ity firenena ity ary ao anatin'ny fanjakana. Azontsika eritreritra hoe ny fahefana dia avy amin'ny vahoaka. Nao mafisina fa ny FFKM no hitarika ny dinika noho izy ireo manana autorité morale na misy aza ireo tsy ao anatin'ny FFKM dia vonona ary misokatra amin'ny vovonana rehetra amin'ny fanatanterahana ny fikonandro. Ny ministera no miantoka ny fandraisana anjara ny rehetra sy ny fitadiavana ny vola ety manatanteraka izany raha ny fanazavana trano. Kanefa ny FFKM dia hiara-hiasa amin'ireo finoana hafa ao anatin'izany. Misy toerana izay fantatritsika fa misy bebe kokoa ny finoana hafa fa ny FFKM dia hiara-dia hiametanana amin'ireo finoana hafa miaraka amin'ireo toy izany ankoa ray aman-dreny ara-drazana ihany koa. Ny zavatra rehetra izay nambarako rehetrarehetra teo dia ho an'ny rehetra ny fiofanana izay atao dia hitovy hiara-iofana teneko ia hoe tanjona anankiray no atao dia tsisy fiofanana hafa zay ho ataon'ny tsirairay ihany hoe zany dia anao fikonandro dia zany dia hiofana any amin'ny zavatra hafa mba hitovy ny tadidokanga, mitovy ny zavatra ho tenenina, mitovy ny fihetsika satria ny mpitarika tsy izy no ametra hoe ity ho ataonareo. Mizara roa mazava tsara ny fanatanterahana ny fikonandro raha ny fanazavana trany ny bolana voalohany ifantoka amin'ny fametrahana ny rafitra rehetra ilaina amin'ny fikonandro ka mandritra ny 3 volana voalohany no ametrahana ireo rafitra sy anangonana ireo fitaovana rehetra ilaina amin'izany. Ny 3 volana faharoa kosa no hanamafisana ny fahaiza-manao, ny traikefa ary ny fiofanana ho an'ireo olona hitarika ny dinika ka olona manaliny no ilaina amin'izany. Mandritra ny bolana faharoa dia isy ny dinika fidinana ifotony anaovana fakakevitra eny anivon'ny fokotany sy ny komuna ho fanamafisana ny fitsinjaram-pahefana marina.
izara ho dingana telo io fakakevitra io ka andro volana voalohany eo anivon'ny commune ndro volana faharoa eo anivon'ny sehatra régionaly ary ny ro volana farany eo amin'ny sehatra nasionaly. Ina moa le alehany amin'ny fotony any any no ahitantsika mamoaka ny olana any anatin'ny vokotany zany fa amoaka ny vaolana ihany koa mahatonga ny tsy fahatongavany ny fahefana na ny vola na ny olombelona tokony niasa ho an'ny firenena fa niantona taty amin'ny foibe fotsiny. Anisany enina mandritra ny fotoana izay anaovana fidinany fotony mandritra ny fikonan-do savaranando ny miveriverina matetika dia hoe ny vangongo ao Antananarivo daholo ny vola ny fahefana ny olona sy ny sisa rehetrarehetra ary lay atao hoe fitsinjaram-pahefana décentralisation non effective no nisy teto amin'ity firenena ity. Ezana ny anesorana ny fomba fanao teo aloha tsinety isan'izany ny fampifangarona ny fahefana mpanao lalàna sy ny fahefana mpanatanteraka satria avy amin'ny vahoaka ny fahefana ary amin'ny alalan'ny fifidianana no ampindramin'ny vahoakan'izany no mafisiny fa manaja tanteraka ny lalam-pandrenana sy ny tsy fitany lan'ny fanjakana na ny neutralité de l'état ny tenany ka na nisy antoko politika namantarana azy dia tsy ho hita taratra amin'ny fitantanan'ny ministera zany. Atao anatin'ny ministera-panjakana aloha tsisy kajikajy politika na anao zavatra mety aniba na androdana an'izao fanjakana zao satria ho an'ny firenena ary ny zavatra natsangana dia arovana ny zany asa anomena dia tanterahana fa ny mpanao kajikajy politika zany ankely no nanahirana teto amin'ity firenena ty hatramin'izay tsy nampandroso antsika ny famingana ny samy malagasy tsy mba nisy mieritreritra hoe andao hiaraka hiara-entana andeha amin'ny fo madio amin'ny saina madio fa dia manao zavatra hafa avao zany tsy zava-baovao zany tsy zavatra vaovao zany efa nisy foana zany hatramin'izay fa mitindra mitorakitsitsika isika eto ministera zay eto ny ministera-panjakana manentana ny rehetra na ny manohana na ny tsy manohana na ny olona tsy manan-kevitra fa ho an'ny firenena ny zavatra ho atao dia andao isika rehetra anatanteraka zay. Anao mafisina fa miavaka ity fikonan-doha ity satria miainga avy any fotony no miakatra izay azo heverina ho fanorenana indray ny ravitra sy ny fomba fiasa tia napetraka eto amin'ny firenena tanjona iray no hitondrana ny dinika nasionaly ho an'ny fanavaozana dia ny fanatanterahana ny iraka napetraka ny fanavaozana ny repoblika sy ny famerenana ny fifanajana eo amin'ny samy malagasy anisan'ny iraka lehibe ataon'ny ministera-panjakana misahana ny fanavaozana ihany koa ny fandrafetana ny pacte moral national ho an'ireo mpiasam-bahoaka no tsindriny fa izay rehetra mandray karama amin'ny fanjakana dia mandray izany avy amin'ny vahoaka ka rariny raha saroty ny vahoaka amin'ny fitantanana ny raharam-panjakana tafiditra ao anatin'izany ny famerenana ny asan'ny fanjakana sy ny fanajana ny fifandraisana eo amin'ny mpitondra sy ny vahoaka. Mahakasika izay indrindra tsy tokony ho saritsarina fakan-kevitra no isy eto amin'ny firenena toy ny fanao ny mpitondra tany aloha fa iorina tanteraka amin'ny fenkevitry ny vahoaka avy ny ifotony hoy Pasteur Mayol Dieudonné androany. Nambarany fa tokony ho tapaka ao anatin'ity dinika nasionaly ity ny lalana araina amin'ny tetezamita ny fironana ara-geopolitika ary ny filaharan'ny dingana ara-politika eo amin'ny fitsapan-kevi-bahoaka sy ny fifidianana. Andraikitry ny malagasy irery ny fikonan-doha tsy misy fitsabahany vahiny hoy ny fanamafisany. Narcisse Karazafy sy Tahiriny Atrany no mitatitra ny antseprian'izay. Dingana lehibe amin'ny fanomanana ny dinika nasionaly ho fanavaozana ny firenena ny famoahana ny tetiandro entina hiatrehana ny fikonan-doha hoy Pasteur Mayol André no mafisiny fa zava-dehibe ao anatin'ny fikonan-doha ny fifandraisana sy ny firaisan'ny fiangonana zokon'ny zandriny satria manana anjara toerana lehibe ao amin'ny fananganana firenena vanona sy ny fanomezana lanja ara-moraly ny dinika ny tena feon'ny vahoaka no aravina ho fekevitra fa tsy fakakevitra saritsariny tranga izay efa nisy tamin'ny fikonan-doha tany aloha nanaovana fakakevitra kanefa efa voafaritra mialoha ny tsokevitra. Dia zavatra efa vita avy ihany no milatsaka ao fa tsy ilay zavatra nitapaha. Dia amin'ity kosa ngamba mba fanavaozana azy dia mba mintsika sy matoky hoe tena izay tapaky ny fikonan-doha pirenena ao zany ny vahoaka. Satria zavatra maro ny tokony ho tapaka ao
tokony no tapaka ao zany aloha ny feuille de route ny tetezamita, dia tokony no tapaka ao ihany koa ny hoe na dia ny géopolitika sy ny fifandraisantsika amin'ny politika ivelany, hoe mbola hiaraka mitandrefana ve tsika sa hiaraka mitatsinanana, dia tsy haiko hoe ny fikonan-doam-pirenena ve no hanapaka an'izay. Tokony ho tapaka ao anatiny ao koa ny lalam-pandroenana izay hofidiana ka hoe référendum ve natao sa fifidianana no atao, zany hoe misy karazana lalam-pandroenana ao hofidiany vahoaka, régime présidentiel, régime parlementaire, régime semi-parlementaire, autocratie, monocratie, mety misy karazana lalam-pandroenana zany dia ny vahoaka malagasy no safidy. FDB maro no hodiniana sy ho tapahana ao anatin'ity fikonan-doha ity hoy ny fanamafisana, isan'izany ny tondro zotra hitondrana ny tetezamita, ny fironana ara-jeopolitika tokony arahan'ny firenena na fiara-miasa bebe kokoa amin'ny tandrefana na amin'ny tatsinanana, ary ihany koa ny filaharan'ny dingana ara-politika, ny fitsapakevim-bahoaka no atao mialoha sa ny fifidianana filohampirenena. Notsipiny ity mpanao politika ity fa tokony malagasy irery no mitarika sy mandray fanapakevitra ao anatin'ny fikonan-doha ka tsy tokony isy fitsabahany vahiny na amin'ny lafin'ny famatsim-boly zany na amin'ny fanatanterahana mivantana ny dinika. Tokony ho tapaka mazava ao ihany koa ireo karazana fifidianana izay ho atao sy ny filaharany. Tokony mba any malagasy madio io fa tsy hoe mbola idiran'ny vahiny indray ny famatsim-bola misy, lisy hoe fankalana vahiny fa hoe mba alao mba ho antsika malagasy ny fikonan-doam-pirenena izany. Zary mieritreritra mihitsy hatrany amin'ny fifidianana tsy tokony tsika gasy no manatanteraka azy fa tsy tsabatsabahan'ny vahiny, fa zay foana no mampatonga ny olona eto amintsika amin'ilay resaka fifidianana. Dia tokony atao mazava tsara hoe inona ny fifidianana mandeha amin'ny fikonan-doam-pirenena io, inona ny mandeha voalohany, ny commune ve sa ny solombavam-bahoaka sa ny lalam-pandroenana sa ny sénat sa ny filoham-pirenena. Dia tokony mazava tsara zany ho tapahana amin'ny fikonan-doam-pirenena zany rehetrarehetra zany. Zay ny tokony ho hita amin'ilay izy. Tena ilaina ny fanovana lalam-pandroenana ao aorian'ny fikonan-doha nasionaly hoy Pasteur Mayol, ho fanamafisana ireo fanapahan-kevitra raisina sy ho fanorenana rafitra ara-politika vaovao mifanaraka amin'ny safidy ny vahoaka malagasy. Tradradradraina ny hoe fanovana sy fanavozana amin'izao fotoana izao tsy tena hita taratra nefa ny fomba mahakasika izany, indrindra amin'ny faritra sy ny toerana lazaina fa lavitra andrina eto amintsika. Ataony fomba fanao teo aloha ihany no mitady iverina amin'ireny toerana ireny fa ny olona fotsiny no miova raha ny fanazavany fiarahamonim-pirenena fivato androany. Misy ireo asa azo tanteraina tsy andrasana ny fikonan-doam-pirenena amin'ny taona 2024 ity, toy ny fametrahana rafitra mafiorina miainga eny ifotony amin'ny alalan'ny fifidianana eny anivon'ny fokotany sy ny rafitra eny amin'ny ivon'ny faritra. Mitaky finiavana avy amin'ny mpitondra fanjakana nefa izany rehetra izany raha tena ikatsaka mara ny fanovana sy ny fanavozana tiana apetraka eto amin'ny firenena. Ando Miaratina sy Mathieu Princy no mitatitra ny Antsipriam-baovao. Lazaina miaraka anatin'izao fitondrana izao ny hoe fanovana, fanavaozana, fanorenana. Zavatra samy hafa avokoa nefa ny fivato ka ny fanitsinany tsy nety no azo andikana kokoa ny zava-misy ankehitriny. Misy ny ezaka toy ny mpitondra amin'ny tanjona petrany, saingy tsy mbola tena mipaka amin'ny fiainan'ny vahoaka izany, indrindra ny any amin'ny faritra iasan'izy ireo sy ny eny amin'ny tontolo ambanivohitra. Mivangongo aty ambony ny zavatra rehetra fa tsy mipaka ny amin'ny faritra ka mbola anjakan'ny fanaitraben'ny firenena toy ny kolikoly. Varina loatra aty amin'ny mbola varina aty ambony zany, le raha fa tsy mbola tafitany amin'ny ambany any, raha tsy resaka fotsiny amin'ny tontolona fanavaozana amin'ny tontolona fitsarana zao, raha miresaka hoe ady amin'ny kolikoly moa no atao hoe fototra tena ilofosana voalohany indrindra, miteny ministra ny fitsarana ny gros poisson aloha dia midina fa izay mahita fa tena mbola tsy mipaka any amin'ny sehatra ambany ny tontolon'ny fitsarany amin'ny faritra any, fa mbola tena mianaka amin'ny ampapana ny kolikoly zany any amin'ny sehatra maro, sehatra asa-panjakana ny anivon'ny faritra. Maika ny fanariana am-pirenena, misy asa tsy tokony andro fikonan-doha am-pirenena fa azo atao mialoha hoy ny fanamafisana amin'ny fametrahana rafitra miainga ny fotony. Raha tsy misy ny rafitra tena mijery fotony manao ny fanaramaso ary misy lalàna tena manome fahifanana ireo olona ny fotony, tsy ho hita ny tena fampandrosoana. Tokony omena andraikitra ao anatin'izany ny rafitra fokon'olona. Miomana amin'ny hoe conférence nationale sika
misy nefa zavatra tsy tokony iandrasana ny fahavitany conférence nationale raha hoe andeha ho any amin'izay fiovana zay na fanovana isika fa tokony apetraka deny zao aorina deny zao zany ny rafitra mafiorina ny anivona fokotany zay foana matetika tenenika matetika masy hoe raha ihanao fanovana eto amin'ny firenena raha anao tena fanorenana inona ary no misakana asika tsy hanamafy an'io rafitry ny fokotany io azo apetraka zay milohan'ny zava-drehetra hoe ahoana ny anaovana fifidianany ny anivona fokotany anatina fotoana fohy atao amin'ny adigasy rehefa fifidianana sika de ohatrany hoe CNI ACC zany foana ny zavatra osaisika fa misy fomba atao raha tena anao fanovana marina isika de alefa avy any fotony ny fifidianany. Ankoatra ny eny amin'ny fokotany ilana fanatsarana maika ny rafitra eny amin'ny faritra tsy nisy ny rafitra mpanapaka hatramin'izay ka samy nanao izay daniny kibo ny lehibe ny faritra fomba fanao izay ilana fandraisana ndraikitra eo amin'ny fivato satria tsy makany amin'ny fanovana ny fanoizanjany ny fomba fanao teo aloha ihany no mitady verina fa ny olona fotsiny no miova ary matotsy atao zany de mety misy carte politika indray ve hametra anaovana zavatra akoatran'izay fa izay de mahita hoe raha manana finiavana raha hevitra sy azo zany de zay manolokevitra an'izay fa raha fanahinina moa de asakasaky n'izay manao azy indray fa zay mahita hoe besaka ny zavatra azo atao avetrany eto asa raina ny rafitra ny anivon'ny faritra miaraka amin'ny fanendrenany lehibe ny faritra apetrao asivy conseil régional io na teny miera-paritra mba hanao ny fanapahana fa sy ho fandrobana ohatra ny ataony lehibe ny faritra sy ny gouverneur hatramin'izay ny halatra fotsiny natao teto zay ve no tohizana tsy hanao fanovana ve sikistisa hanao inona ohatra ny eo ihany ny tady hiverina fa ny olona fotsiny miova miaingy ny fotony fampandrosoana ka tsy misy efa tsy ny fanovana ny rafitry ny fotony no vaolana mitaky finiavany avy amin'ny mpitondra fanjakana zany raha mikatsaka fanovana sy fanavaozana marina. Mila manova toe-tsaina sy ireo fomba fanao tsy nety ireo mpanao politika amin'ity taona 2024 ity raha tiana ilamina ny toe-draharaha politika eto amin'ny firenena ialana ny fitiavantena sy ny fitiavantsezaka mba tena ifantoka amin'ny fitondrana fanavaozana marina tokoa hoy ny mpitondra fivavahana pasteur Irtina Randriamalala tamin'ity androany ity tady povao ny Narcisse Karazafy sy Tairiana makasika izany. Mbola mandalo sedra maro i Madagasikara amin'izao fotoana tsy hisy anefa ny vahaolana maharitra raha tsy jerena sy fantarina ny fototry ny olana ny fitiavan-tena sy ny fitiavam-bola no anisan'ny fototry ny olana amin'ny sehatry ny politika hoy pasteur Ertina Randriamalala ireo toe-tsaina ireo no mbola manimba ny fisaina ny mpanao politika ka manakana ny fanatanterahana ny fanavaozana tena izy sy mifototra amin'ny tombotsoam-bahoaka raha tsy alana ny fitiavan-tena dia ho sarotra ny miroso amin'ny fanovana lalina sy maharitra. Fanenandray ny fijeriko dia hoe inona ny fototry ny olana dia tsy le olana aloha ny tokony mamaika fa inona ny natonga an'le olana inona le fototra amiko raha vao mivaha mihitsy ny fototry ny olana rehetra dia tsisy olana vahana akory azy tsisy olana vahana akory ary ka zay manokana raha toka mpanantsoina na hoe ohatrany dia vonona ka vonona mety toro-hevitra kanefa ihany koa moa io tsy fandrombahana io satria andraikitra an'io dia adidy dia hoe raha mba efa misy tena vonona ka vonona ny anao dia tsofina rano dia mba entina mambavaka mba vita fa anisan'ny tena ngezabe angamba dia ny fitiavan-tena fitiavan-kely ny fitiavam-bola izay toe-posy toe-tsaina izay no tsy maintsy voziny fotony satria matetika ange nataoko hoe ny 7 isanjaton'ny olona izay miady seza izay angamba tonga dia tsoriko le resaka dia raha mbola aty amin'ny tany aty amintsika aloha dia resaka vola. Nambarany fa mbola tafiditra anaty fisafotofotoana tanteraka ny toe-draharaha politika eto amin'ny firenena etsy ankilany miezaka ny gouvernemanta ankehitriny mitondra fanavaozana sy manintsy ny fomba fitantanana etsy andaniny kosa misy ireo mpitondra teo aloha izay mbola tsy manaiky ny amin'ny fahaverezan-tseza ary hita fa mbola mikendry ny amerenana ny fahefana eo am-pelantanany ilaina araka izany ny fametrahana amin'ny toerany ny politika tia napetraka eo amin'ny firenena amin'ny ity taona 2024 raha ny fanazavana trano.
araka ny teniko teo raha fijery ma olombelona tsotra dia mbola misamboara voara tsisy hoe zavara azonao tonga de jerena aloha zany hatreto hoe ohatry zao ty ka tena tonga ty dia andeha na ahoany ty fa mbola tena hoe fampitsapa raha zay no filaza azy ny zavatra fijeriko azy aloha hatreto ny zava-misy satria tampotampoka kely any ko moa no fiakaran'ny tompona ndraiky mpanjakana rehetrarehetra amin'izao fotoana izao teo amin'ny toerana tsy de nisy hoe fotoana nanaovana entraînement na ny omanana na baolina zany resana fa tonga de hoe tafiakatra mondial tampoko nareo dia ao anaty fifaninanana dia entina mambavaka mba ilamina izay ngamba ny hoe teny hoe tena mitondra mambavaka tsika fa zay ny irarina atonga ny firenena ilamina tanteraka. Raha tena ikendry ny famahana ny olana eto Madagasikara dia tsy maintsy atao lahara-pahamehana ny fanadiovana ny toe-tsaina ara-politika, ny fametrahana ny mangarahara ary ny fijerena ny fototry ny olana fa tsy ny vokany fotsiny. Izany ihany koa no ahafahana manangana fanjakana matanjaka sy mamaly ny etaeta ny vahoaka malagasy. Manana ny vahiny sampana fampalalam-baovao amin'ity ala ity ary zareo avy eo anivon'ny Canal Plus zone Andranomena no vahintsika amin'ity ala ity miarabany Iony. Miarabanao ary miarabantsika rehetrarehetra zany ny tokantrano amin'izao hariva izao. Tomba vao ny andro ina ny tolotra vaovao be. Ny tolotra zany de tolotra anankiray zany efa tamin'ny farafaran'ny taona teo ihany izy fa ho antsika rehetra zay mbola sitraka zany dia mbola misy ihany koa tomba vao ohatra ny lazainao teo ho an'ny anomboantsika anazy de ho antsika rehetra zay mbola tsy ao anatin'ny fianakaviana Canal Plus amin'izao zany zao tomba vao lazainao teo zay ka hatramin'ny 20 nyty volana janoary ty dia 10,4 monja dia fa mahazo abonnement Canal Plus. Ao anatin'izay nareo fa manana an'ilay tolotra access miaraka amin'ny fitaovana rehetra feno moa zany ary ny fametahana azy koa efa tafiditra ao anatin'izay. Manao ny resaka installation ao anatin'izay satria zay koa isany manahirany olona mantsy hoe te hividy izy te hanjifa nefa tsy mahay an'ilay installation. Ny le azaiko teo moa zany de efa tafiditra ao anatin'ny ao daholo ny zavatra rehetra, ny installation koa tafiditra ao anatin'izay. Tsotra zany le fanaovana azy tonga any amin'ny boutique le lesantsika teo moa zany zona Andramena misy anay tany saiko ihany ery amin'ny Pacom Andramena ao amin'ny Lasity Ivandra sy etsy amin'ny Akordig. Reo zany ny toerana misy anay de manantona andreo toeranareo zany lazaiko teo moa zany le izy mividy an'le izy anao am'le sarany lazaiko teo ihany koa dia mena anareo zany eo amin'ny fotoana io ny fitaovana rehetra ary farafatarana ny ampitsoniny tonga ny teknisiana mametaka azy mahay maimpoana mazava ho azy. Io ny mety misy olona hoe any amin'ny faritra fa tsy eto Antananarivo te hanjifan'ilay izy te hanatona arak'ilay teneninao inona no azo atao manoloana zay hoe miantso an-taribive de misy manatona sa tonga aty Antananarivo mihitsy manatona manao ny manodidina zay satria mety misy ny any amin'ny faritra. Raha eny amin'ny faritra ndray zany de ny eto Antananarivo aloha zany ny toerana misy anay reo ny lazaiko reo fa Canal Plus Madagasikara moa zany ny resantsika eto de eran'ny nosy Madagasikara koa misy de naizanaiza zany toerana misy anao raha eto Madagasikara de afaka manantona boutique Canal Plus de manjifa amin'io sarana voalesantsika teo io. Ho an'ny zone Andranomena manokana manahona ny resaka réabonnement ny abonnement ao anatin'izay inona mampiavaka andreo tolotra ohatra hoe 45 000 ariary 60 000 ariary. Le tolotra lazaintsika teo moa zany de tambaran'ny Canal Plus Madagasikara manontolo fa tsy de tena hoe misy mampiavaka anay manokana fa le toerana misy anay moa zany le niteneniko teo ny mampiavaka anay fotsiny aloha zany de na de zao hariva zao ary zany tonga de teneniko ihany satria rapitso tsika sabotsy de ny Canal Plus Andramena zany eo amin'ny Lasity Ivandry sy ny Akordig mbola mandray anareo na de lahady ary ka hatramin'ny 12 sasany. Zany hoe nalady ara ny andra raha ino ny fotoana zay sisa fotoana anao de mbola afaka mandray anao foana zahay. Amin'ny resaka réabonnement ndray zany de antsika rehetra zay efa nanjifa zany hoe tamin'ny faran'ny taona teo zao de nisan'le tolotra goavana be hoe 30 andro amin'ny chaîne rehetra nomeny Canal Plus de raha manao renouvellement zany anao réabonnement tahaka an'le nataonao tamin'ny farany teo ihany mihitsy dia mbola misitraka an'izay tolotra 30 andro zay azoonao an'ny chaîne rehetra misy ato amin'ny Canal Plus raha afaka tonona kely vitsivitsy zao dia misy ny chaîne Novegas zay ataontsika ny série Sandoka sy Babany Koto zay série vaovao tonga ao ho an'ny mpakafy baolina kitra amin'ny chaîne 24 zao am'izao nahitantsika ny quart de finale ny CAN raha mpitso izy io misy ny Egypte contre Côte d'Ivoire
amin'ny folo sasany alina ary ho an'izay mpakafy film sy ny série moa zany ao amin'ny novelasy misy an'izany ihany koa love in the air azafaly ary ny film moa zany maro be misy aminazy ao efa mandeha koa zany le film lay mission impossible mivoaka farany teo iny tiako iverenana kely mahakasika le resaka tarifa io ny manahoana manodidina zay ho an'le tolotra zany zay le tarifa ohatra hoe ny accès basique raha hoantsika rehetrarehetra zany zay mbola voahiditra de le 2007 alany teneniko teo zany izy miaraka am'le tolotra basique le accès misy ihany koa le miaraka am'le évasion inona arivo sy 10 sy enala azafady de misy an'ilay access plus 10 sy 4 alina ary ny tokanalina moa zany iny 3 alina sy 2 hetsy ariary zay zany mampiditra anazy fa ho antsika rehetra zay efa ao anatin'le fianakaviben canal plus de ny tolotra access manomboka amin'ny 1 sy 3 alina ariary ny évasion 1 alina ariary ny access plus 4 alina ariary ary ny tokanal plus moa zany le izy rehetra lay teneniko teo ihany 3 alina sy 2 hetsy ariary afaka azavain'ny ony bebe kokoa ve hoe inona mampiavaka an'ireo rehetrarehetra afaka azavaintsika ny tena mampiavaka anazy voalohany indrindra aloha zany de nisan'le chaîne ao anatiny zany hoe isaka miakatra anao zany de mitombo ny chaîne hitanao anatin'le izy ao ohatra hoe ao anatin'ny accès ny ao anatin'le évasion zao de mitombo indroany ny isan'le chaîne ao anatiny marina kely fotsiny fa le access plus zany de somary bouquet miavaka kely izy io satria ohatran'izay anaran'izay access plus zay de le tolotra access fa le chaîne canal plus mitombo ao anatiny ino moa zany le chaîne canal plus io raha le chaîne canal plus io zany le hoe chaîne tena izahay mihitsy no mikirakira ny programmation ao anatin'izany zao misy an'le hoe canal plus cinéma canal plus sport ny canal plus doc sy famille ao anatin'ireo zany le ahitantsika an'le programme exclusif ohatra an'le teneniko teo zao le mandefa an'le canal en direct de ny azafady ny tokanalina moa zany efa hoe ao daholo izy rehetra iny ary aiza ho aiza ny resaka adresy ny larana tarby manodidina zay rehetra zay ya ny toerana misy anay moa zany de efa nalazaiko teo eo amin'ny Pakamandramena eo amin'ny Lasity Ivandra ary eo amin'ny Akordigy ireo moa zany misy anay zone Andramena fa arakaraka an'ilay toerana misy anao ihany koa moa zany raha ohatra hoe malina anay izy nefany lavilavitra aminareo le toerana de afaka mivandray amin'ny Antsaho Tarbitsika amin'ny 034 42 276 01 ary misy ihany koa ny page Facebook nay tsotra kely izy tonga de zay niteneniko zay Canal Plus Lasity Ivandra ny tapenao de hitanao le page nay da hoary fanentanana ho an'ny olona zay mbola tsy ao anatiny ary ho antsika rehetrarehetra zay mbola tsy ao anatin'ny fianakaviben Canal Plus zany vaovao ny taona tolotra moa zany na de ataontsika hoe efa nisy teo amin'ny farany taona de mbola vaovao ihany koa izy am'izao 10 alina monja dia efa mahazo Canal Plus anao miaraka amin'ny bouquet access raha hoe tianao bebe kokoa le chaîne ao anatiny de afaka manatona foana zay moa zany ny tena hoe lazainay manatona foana boutique afaka manoro anao zay afaka manampy anao tsara am'ilay chaîne zany tianao hita ho antsika rehetrarehetra zay efa ao anatin'ny fianakaviben Canal Plus indray manao ray abonnement indray am'ty volana janoary ity dia mahazo an'ilay bouquet total anao zany tokanalina ny fipetrany le tolotra moa zany de hitanareo foana rehefa mandala boutique ary amin'ny valambe folo azafady ny ty volanjana ty farany tolotra de kasanatry anao tsy mahazo de mandalovangakegna eny boutique Canal Plus mankasitraka ny oninya manantena mbola fiaonana aminao amin'ny manaraka iny ary manaraka indray tizatsika ny fampalalam-baovao tonga nanatona ny ministry ny fitsarana io maraina io ny solom-bavambahoaka Romeo Ramanantanana izay isan'ireo nivoaka satria voalaza fa nahazo fahafahana amin'ny mahagadra politika azy fanondranana sokatra tamin'ny fomba tsy ara-dalàna sy fampitsimbola nefa no ny ampangana azy ka nazahoana sazy 9 taona an-tranomaizina naharitra ora vitsivitsy ny fampiresana teo amin'ity solom-bavambahoaka ity sy ny ministry ny fitsarana ka resy lahatra i Romeo Ramanantanana fa tsy gadra politika tokoa ny tenany ka dia niverina eny an-tanimora ho an'ny asa-panjakana raha ny lalàna amin'ny feny teti-bola ho an'ny taona 2024 na ny poste budgétaire na toerana arabola miisa 7 amin'ireo 3 sy 1 alina no vinavinain'ny fanjakana no atokana ho an'ny sehatry ny fanabeazana
ireo toeranareo dia hozaraina ao amin'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena, ny ministeran'ny fampianarana ara-teknika sy ny fanofanana arakasa ary ny ministeran'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa. Tsy fandraisana tsotra ireo mpiasa vaovao no atao raha ny fanazavana fa ifantoka indrindra amin'ny fahavononana iady amin'ny kolikoly, ny fanatsarana ny fomba fiasa ary indrindra ny fanatsarana ny kalitaon'ny fandraisana sy ny fanompoana ny olom-pirenena. Vao makasika ny serasera zo fototra ny fahalalana maneho hevitra ny fahalalan'ny asa fanaovan-gazety, tsy mijanona amin'ny fitateram-baovao ny asany Aino Vakijery fa eo indrindra koa ny fanabeazana araka ny fampatsahivan'ny ministeran'ny serasera androany raniona tamin'ireo tompon'andraikitra sy tompon'ireo orinasa-tserasera eto Andrenivohitra. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nilazan'ny ministera fa iampitatsikelikely amin'ny télévision numérique terrestre na ny TNT i Madagasikara atoato. Ndao rahatsika ny tady-baovao mahakasika izany. Miverina andatabatra ny adihevitra ampitana tsikelikely amin'ny télévision numérique terrestre na TNT. Efa folo taona lasa no voalaza fa tokony niditra tamin'ny TNT i Madagasikara kanefa tsy nety tanteraka izany na dia teo aza ny tsindry nataony fitondrana tamin'ny fotoanandrony. Ho tanterahina atoato nefa ny fampiatana tsikelikely amin'ny TNT raha ny fanambarany ministry ny serasera sy ny kolotsaina androany. Alefa ny antso ho an'ny tolobidy amin'izany ka hisokatra ho an'ireo mpandrara malagasy sy vahiny izany. Safidan'ilay tompon'ilay orinasa zany izy io nahiditra ao anatiny mba hisitraka ny atao couverture nationale izy na tsy fa kosa indray ny fréquence moa dia mitony lalàna zay nisy teo aloha ihany. Rehefa tsisy tsony moa zany fréquence dia akory atao, raha tsisy tsony canal ho an'ny fahitalavitra dia akory atao. Hitanjona zany dia mibascule makantsika manaraka amin'ny fenitra iraisam-pirenena. Aty ampendoantsy kosa atsika dia mazava be tsy hoe antery io na tsy maintsy mankoa satria izay zany dia natsapa indrindra ho anay zany tamin'ny fotoanandrony dia nahita hoe sarotra ny mahazo couverture nationale rehefa tsy miaraka amin'ny régime ianao, rehefa tsy namany mpitondra ianao, rehefa tsy mpanao politika manohana régime ianao dia tsy afaka mivelatra indrindra moa fa ho an'ireo orinasa zay commercial na hoe fidiram-bola izay sehatry ny TNT izay. Anatsara ny kalitaon'ny tolotra ireo Aino Vakijery any tokantrano ny firosoana amin'ny TNT izay mora kokoa raha mihoatra amin'ireo teknôlôjia hafa. Tsy ny fahitalavim-pirenena sy ny radio-pirenena irery intsony no andrakotra amin'ny erana nosy fa ny rehetra. Anome vokatra maro lafa ny mpanjifa ny TNT. Tsy terena ny fidirana amin'ny TNT raha ny fanazavana ihany. Izy sarany kosa nefa izany ka ny fanjakana no anamora ny fahazoana ny TNT. Ankoatra izay, isan'ny fandaminana atao an'ireo Aino Vakijery eto Madagasikara. Apetraka tsy ho ela ny Autorité nationale de régulation de la communication médiatisée na ny NRCM vonjomaika. Averina ihany koa ny boky andraikitra ho an'ireo Aino Vakijery ka metrahana fa ankoatra ny fampitam-baovao sy ny arabarotra dia manana andraikitra amin'ny fanabeazana ny olom-pirenena izy ireo ary miasa ho an'ny vahoaka. Ao anatin'izany ny fananjan'ireo soatoavina malagasy. Isy ihany koa ny fanadiovana ny tontolo ny Aino Vakijery manomboka amin'ny herinandro ho avy io satria maro ireo tsy ara-dalàna. Tsy midika nefa izany fa anakatona orinasa an-tserasera ny fanjakana fampitra ireo tsy ara-dalàna ho amin'ny ara-dalàna raha ny fanamariana. Tontolo ny fahasalamana nahitana trangana Mpox avy ety Madagasikara tao Mayotte araka ny fampitam-baovao navoaka ny sapandrara amsahana ny fahasalamana Maore. Efa voaray an-tanana io marary io raha ny vaovao ho antsika eto Madagasikara moa dia fantatra fa ny nendran-drazako Mpox kalda MB no tonga eto amintsika. Misy fepetra-ndrasina ifezana ny aretina toy ny fametrana ny ivotoerana antsoina hoe Centre opérationnel d'urgence nationale de santé publique na ny COSP manerana ireo faritra 320. Misy koa ny larana maintso antsoina maimaimpô na izarana ny vaovao. Osokafana kokoa ny ivotoerana natokana ho an'ny mpanao gazety ampitana tsy tapaka ny vaovao momba ny Mpox raha ny fanazavana ny Antsipriany izay. Soklady vaovao na klady MB io no karazan'ny endran-drajako misy eto amintsika amin'izao fotoana izao araka ny vaovao nampitain'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Mitondra fery eny amin'ny hoditra, amin'ny tanana sy felatanana, tongotra sy felatongotra, eny amin'ny odomaso,
indrindra amin'ny faritry ny akasarotana ny mpox clade IB raha ny fanazavana. Araka ny valin'ny fitiliana natao tao amin'ny Institut Pasteur de Madagascar dia ny virus sokajy clade 1B no misy eto amintsika. Anisany fanamafisana ny ady amin'ny valana retina ity dia ny fametrahana ireo centre opérationnel d'urgence national de santé publique na ny COUSP manerana ny faritra 3 ary tsy ho ela ho sokafana amin'ny fomba ofisialy ny COUSP fohy be izay isana ny Madagasikara manontolo. Ny profesora Mamrandrino mitarika ny COUSP ka anome ny vaovao rehetra momba ny fivoarany mpox eto Madagasikara. Ankoatra ny fisokafan'ny larana maitso 700 ho an'ny rehetra anamorana ny fizaram-baovao dia anokatra centre de presse ihany koa ny ministère ny fahasalamam-bahoaka. Mba isiany mangarahara sy ho fiara-miasa amin'ny mpanao gazety izay ampita amin'ny vahoaka ny tokony atao manoloana ny mpox dia ho sokafana tsy ho ela ihany koa ny centre de presse izay tantanany direction communication eto amin'ny ministère. Hatramin'ny Andrano Zoma dia 420 ny tranga hita, 720 ny tranga ahiny ary 9 ny tranga voamarina. Ny fitiliana no anamarina ny tranga hita raha ny fanazavana ihany. Soratra retina mikasika ny mpox ohatra hoe manavy, riraka be, misy tasy ny hoditra, marary an-doha fa tsy hoe izay misy an'ireo tranga rehetra dia tsy maintsy ho karaha mpox daholo. Ny fanaovana ny fitiliana moa zany tena ahafantarana lasa tanteraka fa voly olona na hoe ka confirmé. Manoloana izany dia mila mitandrina bebe kokoa ny rehetra amin'ny fifampikasoana, indrindra ny resaka firaisana ranofo. Mifindra aingana kokoa amin'ny fifandraisana akaiky amin'ny olona marary, indrindra amin'ny hoditra misy fery na kibotsiny sy tsy ranoko amin'ny mpox ny clade IB. Misongadiny amin'ny fifampikasoana eo amin'ny hoditra sy ny hoditra mando, muqueuse ny mpox clade IB izay mifindra aingana amin'ny zavatra iombonana toy ny fitaovana, lamba fitafy, lamba famohana, lamba firakotra raha misy ny virus mbola velona amin'ireny fitaovana toerana ireny. Raha ny fampitambo avao dia nahitana trangana mpox avy etỳ Madagasikara tao Mayotte Mali. Efa noraisiny hôpitaly amin'ny toerana amin'ny tanana ity tranga ity raha ny vaovao ihany. Lafombavao hafa tanteraka kosa any amin'ny tena ain-dehibe ny fiainam-bahoaka no imaty-matesany rehetra sy andrandrany rehetra fahanovana amin'ny taona 2020 sy 2020 ity. Fanatsarana ny fidiram-bola ny fampihenana ny vidim-piainana ireo amin'ny ankapobeny no amaritany olom-pirenena ny hoe fiovana voalohany. Tokony anjaka eto amin'ny firenena ny firaisan-kina sy ny fampianona ahatongavana amin'ny tena tanjona iombonana dia ny fanovana marina eto amin'ny firenena tsy misy fanoliana. Tato-baovao ny Andro Miaratina eo amin'ny sary sy ndratsary ny Mathieu Prinsiatrany. Any amin'ny sakafo hoanina sy ny fidiram-bola isan'andro no tena marary ny sarababem-bahoaka ka hiandrandrana fanongoavana goavana amin'ny taona vaovao ity. Ho taona feno fombiazana ho an'ny rehetra, indrindra fanovana miainga ho tokantrano andrasan'ny maro. Tsy zakary mafy tamin'ny rehetra ny ain'ny taona lasiny ka fanerenany tsy verena ny tranga toereny intsony ho ny fanazavan'ireo sendranay. Mpiainga manitsy mba handrandraina mba hisokatra ny mba hafinaritra zany mba hidina ny vidim-piainana, mba hidina ny solika indrindrandrindra moa satria miankina amin'io mihitsy ny tena ny fiainan'ny malagasy rehetrarehetra. Rehefa midina ny solika dia midina ny vidina PPN rehetrarehetra. Taona zina mba tsy dia misy zany fahasahiranany. Fahasahiranana be tsy haina mba hisy fiovana ihany na tsy izy. Manirariana aloha mba hisy ihany fiovana. Zay zany tiako hoe fa hoe vidim-piainana sarotra be ilay vidim-piainana tamin'ny taona iny dia tsy tokony tsy hiverina intsony amin'ity. Dia mba iova zany izy ity taona vaovao dia mba miova koa zany ny fiainana. Ny tiako hoe iova ny vidina entana matsinitsinika eny an-tsena zany. Zay ny tiako iova ohatra hoe vary, menaka, ohatrakoatra zany. Zaka loatra ilay izy satria ny vola tsy misy tsisy vola. Anisan'ny miteraka ady hevitra sy resabe maro ihany koa ny amin'izao fotoana izao ny mahakasika ny fanendrena olona amin'ny toerana ambony. Misy ny endrika faniliana ankolaka ireo tena nandray anjara tamin'ny tolona ho ny fanazavany mpanaraka raharam-pirenena sady pahilalana. Tsy tena hitantaratra izy ireo ka ina isy fetraikany amin'ny fiainam-pirenena. Olana tamin'ilay zany hoe rehefa ny attribué an'ilay toerana zareo
dia ohatrany tsy tataratra zany le hoe sokajin'olona ny hevitra mpahamarina sy ampitiava-tanindrazana fa nisy apahany tena voailika amiko manokana zany mila verenam-pahasoana ny dôme satria raha ohatra hoe tsy fampienetsika na ohatra koa tsika hifanilika na koa hoe sasany isoloka aka ny toerany tena ny tolona dia miteraka olana daholo zany. Andrasan'ny maro ankehitriny momba ny fikonan-doham-pirenena ananganana ny repoblika vaovao sy ny fifampifehezana vaovao izay tsy ampy eto amin'ny firenena ho ny fanamafisana. Tokony hisokatra ho an'ny rehetra izany ary ao anatin'ny fahitsiana tanteraka. Vao eo anivo ny knampimady kosa indray nisorona tamin'ny toerany tale général ny knampimady teo aloha ary nasolo vaovao nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly afaliana ny anireo mpiasa androany taoriny vaovao io ka avetrany dia natsahatra ny fitokonana kanandray ny asany avetrany. Misaotra ny fitondram-panjakana izy ireo ny hainy fitaraina nandritra ny rotona sy tapany niainana ny didijadona sy ny antsonjay nataon'ny tale général teo aloha. Miantso ny mpitantana vaovao ihany koa izy ireo hiasa anatin'ny fangararana sy ny fifampiainona. Tato vaovao ny Ando Miaratina sy Mathieu Prince etrany. Naneo ny afaliana ireo mpiasa teo anivon'ny KNAPMAD, Centre National de Production de Matériel Didactique Androany. Nesorona tamin'ny toerany tale général ary nasolo any velo tsara Mamtina Didier nandritra ny filan-kevitry ny ministra Omaly Alakamisy. Nampitsahatra ny fitokonana avetrany ireo mpiasa ka hiverina andray ny asany manomboka izao atao riny ity fanendrena ity. Nanamafy ny fahavononany hiara hiasa tamin'ny tale général ireo mpiasa ampandrosoana lavitra ity fitoerana ity izay niadina hatramin'izay ho izy ireo. Miantso ny tale vaovao kosa izy ireo tsy hanao ny fomba ny teo aloha fa hiasa anaty mangarary, fanajana ary fifampiresahana. Ny tena andraisanay aminy fitantanana madio sy mangarahara. Ny fanajana ny zon'ny mpiasa eto amin'ny tany sy ny fanjakana, ny fampihenona sy ny dindindrika ambany tafitrano agnatin'ny fampiresahana foana satria zay tsy nisy teo aloha, tsy nisy ny fampiresahana dia mitondra agnatin'ny fanajana na dia kely bitika tahaka niny le olo dia mifanaja foana agnatin'le raha zay zavatra angatany aminazy agnatin'ny fitantanana madio sy mangarahara ho an'ny firenentsika, ho an'ny orinasa koa satria fiarovany antiny mahatonga ny any jory. Raha ohatra ka sanatria hiditra amizay le zahay mihindro sy matoko matona metrapetraka ny ministera olo-kindry io foana zay mbola miteny na ny syndicat na ny ministera foibe na ny fanjakana foibe isany ambaratongany misaotra re tompoko makasitraka makatelo. Rehefa mahazo baiko amin'ny mpitantana vaovao io zahay tonga dia manatanteraka antsakany sy andavany satria voavaly ny fitakina nangatany tamin'ny ministera. Ny asana fanadinam-panjakana avy any amin'ny ministera. Rehefa manome baiko ny ministera io manatanteraka ny asa isany ambaratonga zay manatanteraka avy hatrany zahay. Rotona sy tapany teo amin'ny fitantanana ny tale général teo aloha izay tsy nanao afa tsy nampahory ny mpiasa tamin'ny fanaovana antso zay sy fanitokodinana ny volan'ny orinasa ho ireo mpiasa. Nilazany tsy anaiky mora fa naraka niraratra amin'ny farany ireo mpiasa na ifanialaza ny tenany. Takin'izy ireo ny anaovana fanadidina lalina momba ny tranga mamoetra nisy tao an-toerana aka andrasana fepetra sahaza azy araka ny lalàna. Niala izy iny tsy avelany amin'izao fotsiny noho ny fiarovany ny KNAPMAD fa mbola mitony mbola angatanay itoizany fanadiadina amin'ny zavatra be dehibe ireo zay efa niresahanay hatrizay ka hatramin'izao satria lasa maty ty orinasa ty. Mbo angatanay amin'ny tompony andraikitra amin'izay zavatra zay raha misy porofo tokoa aleo isazy zay tokony isazy aleo hiverina ny fananany orinasa na araboly io anaraka zavatra rehetrarehetra mifandraika amin'izay zavatra. Ny endry tsy fagnarahan-dalàna fotsiny KNAPMAD manana sata mifehy azy hoe orinasa mpamokotra sady mivarotra. Rehefa mivarotra izy tokony responsable commercial sy ny tompony andraikitra amin'izay ihany mandray vola sy mamoaka entany. Fa misy zany ampanidinana agny zay nataony zareo teo aloha tsy hita mihodina makany. Igny tomobile be nay tatana koroa iny koa le camion mba tiako mba tianay isitrahanay mpiasa iny na dia hiditra agnatin'ny kitapom-bolany sosialinay fotsiny amin'ny agnatin'ny ara-dalàna zay agnatin'izay zavatra zay.
maresaka iraisam-pirenena mikorontana ny fifandraisana eo amin'ireo firenendehibe maneran-tany indrindra taoriny ny fanakiana ny Emmanuel Macron any États-Unis. Minatsikelikely ny lanjan'ny lalàna iraisam-pirenena hoy ny filoha frantsay ny antsipriany izay vaovao izay. Nanakihana mafany États-Unis ny filoha frantsay Emmanuel Macron noho ny fihetsika heveriny ho fialana tsikelikely amin'ny fanajana ny lalàna iraisam-pirenena. Miditra anatin'ny tontolo iray mihisatra sy mivadibadika izao tontolo izao, hoy Emmanuel Macron tamin'ny kabary fanao isa-taona teo anatrehany ireo masovo frantsay. Araka ny fanazavany, mihena tsikelikely ny herin'ny rafitra multilatéral, izany hoe ireo sehatra iarahan'ny firenena maro mifampiraharaha sy manapa-kevitra. No amafisy ny filoha frantsay fa miditra ao anatin'ny vanim-potoana ny fanjakan'ny hery lehibe izao tontolo izao, izay ahitana firenena sasany miezaka mizara sy mifehy ireo faritra manan-danja araka ny tombontsoa amin'ny manokana. Notsindrin'i Macron fa manomboka miala tsikelikely amin'ny fitsipika iraisam-pirenena sasany, indrindra ireo mifandraika amin'ny fiarovana sy ny varotra iraisam-pirenena États-Unis. Niteraka ahiahy teo amin'ireo mpiaradia akaiky amin'ny États-Unis ireo fanambarana sy fepetra ny ray sy ny fitondrana Amerikanina tato ato. Anisan'ny ohatra ny tany saina ny fanirian'ny filoha Donald Trump ifehezana ny Groenland, faritra mizaka tena ao Danemark, izay misy mponina manodidina ny 4,5 alina eo. Efatra nampiandohan'ny feptom-piasany no nanehoan'ny Trump io hevitra io tamin'ny filazana fa manana lanja stratejika lehibe Groenland ary zava-dehibe ho an'ny fiarovam-pirenena États-Unis. Ao anatin'izany rehetra izany, manambara i Frantsa fa ilaina ny mamerina manamafy ny fanajana ny lalàna iraisam-pirenena ho fiarovana ny fandriampahalemana sy ny filaminana maneran-tany. Fa mikorotana tanteraka ny ao États-Unis amin'izao fotoana izao, miditra antsehatra mantsy ny polisy misana ny fifindramonina na ny UCE ka nafatesana renim-pianakaviana iray. Mifanonitra tanteraka ny fanazavan'ny mpitondra Trump sy ny manam-pahefana ao an-toerana mahakasika ny zavamisy ao amin'ity renivohitry États-Unis ity. Ny antsipriany izay. Naneo ny atezerana ireo mponina Minneapolis manoloana ny zava-nitranga ao an-toerana. Niditra antsehatra isambatra ireo mpifindramonina ny polisy misahana fifindramonana ny S. Nitifitra ny S tamin'izany fidirana antsehatra izany ka nahafatesana renim-pianakaviana fito amby 30 taona izay namelaka ambotiny zanany lahy kely an-taona. Vao maika ny tombony atezeran'ireo mponina rehefa nilaza ny fitondrana Trump fa fiarovan-tena ara-dalàna no nanosika ny polisy hitifitra. Nambaran'ny sekretera-panjakana misahana ny an-tany fa fampiorohorona anatiny no nataon'ilay renim-pianakaviana. Notohanan'i Donald Trump tamin'ny tambajotra sosialy io fanazavana io ary nilaza ny tena fa niezaka hamono ny polisy tamin'ny alalan'ny fiara ilay vehivavy. No lavo manam-pahefana ao Minneapolis tanteraka izany ary manana ny pirofo toy ny lahatsara mampiseho mazava ny zava-nitranga izy ireo. Betsaka ny atezerana teo anivon'ny tompona andraikitra eo an-toerana, indrindra fa ny ben'ny tanàna demokraty, izay nilaza fa efa natahorany hatry ny ela ny mety hisian'ny loza tahaka izao noho ny fisian'ny S, polisy misahana fifindramonina ao an-tanàna. Nandroaka ireo S moa ity ben'ny tanàna ity. Ny antsom-ponina tsy ny tenin'ny fanjakana fohy be koa ny governoran'ny Minnesota fa minon'olona no nitranga, hoy ny solobavambahoaka demokraty iray izay mitaky ny amoahana ny tompona andraikitra federaly. Ao anatin'ilay lahatsara nalain'olona dia nahitana ireo mpiasan'ny polisy federaly misahana fifindramonina nanandrana ny sambotra mpamily fiara iray izay tsy nihetsika tany am-piandohana. Niainga tampoka nefa ilay fiara ary ny refitrefitra ny basy bala iray nandalo teo anoloan'ilay fitaratra no nahafaty avy hatrany any René Nicole Goode. Miampanga ny fitondrana federaly ho manaparitaka vaovao diso sy mampikorotana ny tanàna moa ny governora Minneapolis Jacob Frey. Nampananteny ireo tompona andraikitra ara-panjakana any an-toerana fa isy fanadihadiana feno mangarahara ary aingana atao. Ny alarobia hariva lasa teo, olona 100 no nivorona nome voninahitra ny arambona sy naneho ny fanoheran'ny fidirana antsehatra nataon'ny S tao Minneapolis araka ny filazan'ny mpitarika ao an-toerana. Ahina hitarika ao amin'ny toe-javatra mitovy amin'ny fanjakazakana ara-miaramila ity raharaha ity. Ilay lehilahy manana vatana tsy mitahiry tavy sy ilay nosy mitoka-monina no afakely hoentina aminao amin'ity androany ity. Avy any Exeter ao Angleterre no misy an'i Tom Staniford, teraka tamin'ny iray Jolay 7,7 Tom ary miaina miaraka amin'ny aretina genetika tsy fahita firy, antsoina hoe MAD syndrome na ny multiple acyl-CoA dehydrogenase deficiency. Tsy mahatahiry tavy ny vatan'ny Tom noho ity aretina ity ka lasa mahita fa ohatry izy ary mora reraka raha tsy mitanina tsara amin'ny sakafo hohaniny. Nateo azy anefa izany dia tsy nanaiky noferan'ny toe-pahasalamana i Tom. Nanomboka tamin'ny fahazazana ohatra dia nitaingina bisikileta. Vetivety dia hita fa manana talenta manokana amin'ny time trial i Tom. Niditra tamin'ny sehatry ny paracycline i Tom taty aoriny ary nisolo tena ny Grande-Bretagne. Ny taona 4 nandromaka ny medaly volafotsy tamin'ny C1 C3 time trial
tamin'ny lalao paralympique tao Rio de Janeiro i Tom ka nampiakatra ny anarany teo amin'ny sehatra iray sapirenena. Amin'izao fotoana izao, asaina matetika amin'ny aina manjery Tom Stanifor rehefa misy hetsika ho an'ny tanora, mampatsiahy fa tsy ny fahasembanana no mamaritra ny olona iray fa ny finiavana sy ny nofinofy. Ity nosy ity no antsoina hoe North Sentinel ao amin'ny vondronosy Andaman sy Nicobar any Inde. Fonenan'ny foko Sentinelès ny nosy North Sentinel. Mitoka-monina tanteraka ny vahoaka ao aminy ary heverina fa 1 taona no nipetrahan'ireo vahoaka ireo tao. Ny haza, ny jono ary ny fanangonana no ivelomandreo mponina ao amin'ny nosy Sentinel. Tamin'ny andron'ny fanjanahantany Britanika dia nanandrana nifandray tamin'ny olo-kafa ireo mponina kanefa nahatonga aretina sy fahafatesana izany. Taorian'izany dia tsy nanaiky ny apiditra vahiny intsony ny Sentinelès na dia efa niezaka nitady fifandraisana ara-pilaminana aza ny indianina. Voarara ankehitriny no manantona io nosy io mba hiarovana ny mponina sy ny fahasalamany. Ny taona 4 nisy ny fanoherana mahery vaika nataon'ireo mponina ka nahafatesana mpanjony roa sy misionera Amerikana iray tamin'ny taona 2014. Tapitra ny fampalalam-baovao-tsika tompo klasy tompoky vavy mankasitraka anao nanaraka izany ny hatramin'ny farany. Azadiny fa rampitso manomboka amin'ny 9 vora ny fotoana eny amin'ny Magro Tanjombato fifampiarabanana tratran'ny taona ho an'ny antoko Tuky Madagasikara ampatsahivina hatrany fa malalaka ho an'ny rehetra ny fanatrehana ity lanonana ity saingy kosa ho an'ireo manana badisa ihany na ny mari-pamantarana manokana no manao ny miatrika ny sakafo izay efa nokarakaraina nanomboka tamin'ny ity androany ity. Rampitso arak'izany ny fotoana ho an'ny rehetra eny amin'ny Magro Tanjombato ny tena kosa ametraka ny soavatsara ho amin'ny Rampitso indray. Veloma tompoko.